alahady avy zany dia mbola iona amin'ny ekipa pirenena namibianina ny ekipa pirenena avy eto Madagasikara ny makidy Madagasikara ao anatin'izay taranja baolina lavalava izay nanolotra vatsy ho an'ireo mpilalao rugby izay mandrafitra ny ekipa nasionaly ihany koa moa ny ministry ny asa vaventy Andriamatoa Lauratsiraka atao anatin'izany nanamafisiny fa efa mpiara-miasa akaiky amin'ny mpanao fanatanjahantena ny tenany hatramin'izay Marco Antoine Tsirako Dorson. Vatsy entina ankahirezana ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja rugby no natolotry ny ministry ny asa vaventy Andriamatoa Lauratsiraka androany tolakandro teny amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Mitentina ray hetsy ariary isaky ny mpilalao izao vatsy nomeny ny ekipa ny ministera ny asa vaventy izao. Nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay notanterahana teny Mahamasina dia nanamafy Andriamatoa Lauratsiraka fa tsy voalohany no manohana ny mpanao fanatanjahantena malagasy ny tenany. Hitatsika fa ekipe nationale io maki dia mitondra ny couleur à Madagascar zany dia tohina ny fon'olona ray manontolo ny olona rehetra izay mankasitraka indrindrandrindra ny taranja rugby fa eo ihany koa zany izay mankasitraka amin'ny fanosehana ny tanora sy ny sport ary tsy vitan'izany ihany fa manoloana zao ataontsika hoe zavatra goavana zao dia événement international tia mazava loatra fa mijoro izay mitsangana mba mitondra ny fankasitrahana ny ezaka ataon'ny mpilalao mitondra ny fankasitrahana ny ezaky ny olona amin'ny tontolon'ny rugby ary miaraka misalamy zareo zany dia ho avy hijery match rehefa aveo dia fanosehana anazy fanomezana courage azy dia fampisehoana fa na dia kely ary ny tsirambitanana avy aty aminay mpiara-miasa sy ny ataontsika hoe fianakaviana dia ny fo manome azy dia ngeza ary zay zavatra zay zany ny tena tiako soritana. Marena fa betsaka tokoa raha tompona andraikitra Sokajo no manohana ny fanatanjahantena malagasy izay tsy ahivina fa midika ho fanohanana ny voninay pirenena ihany koa.